Eny avy, vasa antsika hanao dingana amin'ny faharoa anamboatra ny compte antaresy amizay zany tsika. Ahoana ny atao a, misy roy a miaraka amin'ny vidéo eny a, na mifandraisa amin'ny olona zay manao partage amin'ity vidéo ty a any aminao. Dia izy a no anao mangataka ny adresse email anao izy a, de ataony inscription à partir ny back office ny anao, na cliquer an'le roy a direct zay omeny anao eo. Dia tonga eto ianao a, dina ny atao a, tonga eto a dia fenoina lay ao ambany aty a ny adresse email. Dia miala tsiny fa somary takonako io adresse io a, tsy maintsy takonako io a, mba protection lay namako. Dia cliquena amizay lay s'inscrire. Dia mila manokatra ny email ianao a, fa any a misy mail nalefa ny Antaresy zany. De lasa nokatra onglet vaovao tsika, dia tsy maintsy miditra gmail.com izy. Tonga ato amin'ny mail tsika de hitatsika io ilay mail Antaresa tonga eto eo. Inona atao a, sokafanao le izy a, dia cliquena lay roy a omeny a eto ambany eto. Ty le izy a misy an'ity welcome ty a, dia cliquenao amizay le roy a, de mifinaliser an'ilay inscription no ataonao manaraka eo. Cliquenao zany le roy a avy ao tanatin'ny mail, dia tonga amin'ny page ohatr'izao ianao. Inona atao a, fenoina tsara ireo information omen'ireo zany. Ny atao zany zao a, dia mampiditra ny mot de passe nao a, fenoina tsara le izy a, dia kosehana lay hoe j'accepte terme and condition, dia cliquena amizay le hoe s'inscrire. Dia vita soma tsara ny inscription, afaka manao login amizay anao. Ny atao a, miverina ery ambony anao a, dia cliquena lay hoe entrée, dia ampidirina le adresse email sy ny mot de passe nanaovanao inscription teo. De tonga eto tsika, eto amizay le fisehoany le programme 510. Atsika telo miverina indimy izy iny, dia io izy. Dia farany indrindra eto lay investissement P2P. Cliquena am'le hoe en savoir plus, de tonga eto amin'ny back office nao a ianao. Cliquena le hoe accéder aux paramètres. Antany izy paramètres de sécurité, dia amboarina zany le paramètres de sécurité rehefa avy eo. Reo daholo ny zavatra fenonao ao anatin'le izy a, fa mialohan'izay a, zavatra ataotsika voalohany a, dia ameno lay mombamomba an'ilay paramètre ny prix. Inona ny ataonao a, cliquena lay tandrify amin'ilay investissement eto ambony a, dia mandehanao amin'ny onglet finance, dia ny atao manaraka miditra am'le hoe faire une demande de prix. Dia tonga eto ianao a, de ho fenona reto dingana anankitelo reto. Reo zany tsy maintsy ataonao a, voalohany a, mameno ny info personnel. Cliquenao avy hatrany lay hoe enrôle, ny lay hoe profil personnel mangamanga ety. Azonao atao ihany koa iny a, hoe miditra eto amin'ny sarinao ianao de données personnel afaka ataonao vao vitan'ny inscription, fa mety daholo zany a, na miditra am'ilay nataontsika teo ianao. Dina ny atao a, fenoina daholo a reto mombamombanao reto a hatrany amin'ny farany, fenoy tsara le izy. Ny fanampina anarana dia ny anarana feno, de raha misy pseudo de afaka ampidirinao eto. De na ajanona fotsiny amizao de mety ihany koa. Midiny ianao fenoina tsara ny country ny Madagasikara, ny région ohatrany na Fianarantsoa, ary ny city Ranomafana. Dia ny daty naterahanao fenoina tsara araka ny ohatra omeny eo io, dia ny sexe anao
de midina ihany koa anao rehefa avy eo dia tonga eto ianao dia miteny kely momba anao ianao ohatra hoe miarahaba ianao de hoe iaho mbola voalohany amin'ity business ty, dia miary amin'ny contact information ery ambany ny tsara atao an'ilay anarana anao ao anatin'ilay social media zany, ohatra hoe na ataonao le numéro international lay plus 261 tonga de 34 30 na 32 na 33 para-pahatonga amin'ny farany numéro anao iny ho an'ny numéro telefona. Ao amin'ny telegram ataovy copie-coller ilay numéro telefona teo ambony de averenao ambany ao amin'ny telegram de ohatr'izay koa ny whatsapp, dia afaka le extra felo dia afaka averenao amin'izao na fenonao ihany koa, de rehefa vita feno zay de klikena ilay hoe save ery ambany ery, dia rehefa feno tsara le izy de verifio tsara hoe feno tsara ve le application nao rehefa feno tsara le izy de klikena amizay lay hoe enregistrer, dia miteny izy les données de profil ont été enregistrées avec succès, dia miverina rehefa farany ambony ianao de klikena hatrany lay hoe investissement P2P dia miverina indray mandeha ianao amin'ilay finance dia faire demande de prix, dia hitantsika fa rempli tsara lay voalohany. Faharoa klikena indray lay miactiver an'ilay telegram, inona ny ataonao manaraka alevako sary eto amin'ny écran eto lay telegram zay téléchargenao any amin'ny play store, fa tsy maintsy mampiditra an'ilay application Google Authenticator ianao mialohan'izay iactivenao ny telegram zay sady ny télécharger an'ilay application telegram koa ianao, ilainao daholo zany zay de ampidiry daholo, dia klikentsika dia manontany an'ny resaka sécurité ny comptenao izy, inona ny atao ho fenona daholo zany reo, dia ty passe le mot de passe raha ohatra tianao vaina le mot de passe de mbola afaka manovy ianao, tsy tianao vaina le izy de avela amizao ao, fa misy code texte zany irecuperevanao amin'ny comptenao raha ohatra sanatria misy olona pirate dia ity mot anakenina ty zany hoe question réponse le izy ahafahanao mirecupérer ny comptenao, ary tsy tokony hisy halalo io afa tsy anao samirery ary mila enregistrenao quelque part any le izy, dia atoroko any namako ty ny anaovany anazy dia tsy mahatakonako le izy no izy secret zay fa mila fenonao, mety io na atao teny gasy ary ohatra hoe aiza dia fianaratsoa ohatra hoe inona ny lokany, ohatra hoe tsaramaso ohatra, mety daholo izy fa mila fenonao tsara le information ary tadina tsara, ilainao tsara io information io ary enregistré quelque part any, ny tsara atao imprimer écran le izy ary tsy maintsy manao enregistrement aty amin'ny ordinateur ianao mba tsy hisy angody, ny enregistrement tsy maintsy atao aty amin'ny ordinateur, de lasa ho fenoina le question anankitelo dia ty zany mot de passe contraire n'ilay mot de passe ny comptenao ny tsara atao ato, fa tsy mot de passe ny comptenao, amizay fotoana zay mba tsy hisy olona tafiditra amin'ny comptenao mihitsy raha tsy ianao manana nyty information ty, lasa satria resaka vola ny resaka eto mila sécurité tsara misy averinanao atao hafa noho ny mot de passe amin'ny interesse le mot de passe eo hafa mihitsy io zany, de notevy tsara le mot de passe ny voalohany de notevitra ty ataovy anaty taratasy sao de sahiranao dia klikena amizay le hoe enregistré rehefa vita zay,
dia miteny izy eto a atsika miteny izy eo a mot de passe secret a été enregistré avec succès. Dia miditra atsika ao amin'ny sécurité manaraka ao ambany télécharger le Google Authenticator ianao a de activena koa le izy. Raha ohatra tsy manana ianao de afaka téléchargenao a partir amin'ny Play Store na Apple Store le izy a. Eto a de efa afaka téléchargena de transférenao anaty téléphone le izy. Tia logiciel anankiray na application anankiray a migénérer code anankena zay izy de tsisy olona tafiditra ao anatin'ny comptenao a afa-tsy ianao samy rera satria ianao no mitondra ny téléphone igny. Fa maintsy ampidirinao le Google Authenticator dia activentsika le izy dia mameno ohatra ny teo indray mandeha dia fenoinao tsara lay question réponse le ohatra ny tery ambony ihany a de verina vita zay a dia activena lay Google Authenticator. Miditra anao amin'ny alaina le Google Authenticator application de scanenao ty sary ty de manome code izy de iny adika eto a de rehefa vita zay a klikina amizay le enregistré dia mety amizay le izy. Dia eto ndray amin'ny confirmation ny compte Telegram zany hoe mpifandraisina amin'ny Telegram zany a lay compte antaresinao ary zay indrindra no étape faharoa ataotsika teo iny dia verina ndrefa ndeha lay question réponse tery ambony a mitovy tsara de valina tsara efa vita amizay hoe enregistré amizay de cliquer le actualiser. Efa manao menamena ohatran'ireo zay atao actualiser-nao fotsiny le page satria ela be nao manao anazy de tsy maintsy actualiser tiky actualiser le mandeha izy voilà de averinao le mandeha ndraiky averinao tonga de cliquer le vale mbesa de enregistrer amizay voilà vita. Rehefa vita amizay miditra amin'ny étape ny Telegram eto amizay somary sarosarotra fa mangatakatsika zay mihaino tsara amizay fa eto zany no ilaitsika le téléphone na hoe ordinateur zany anaovantsika anazy fa nenay eto ataonay amin'ny téléphone amizay azontsika rehetrarehetra ny fomba fagnanovana azy. Bon amizay zany partage ataoko fa mahita téléphone ka nareo amizao agnatin'ny téléphone ko zany atsika amizao ndraso asa hitanareo partage ny téléphone ndraso. Voilà rehefa tafiditra ao amin'ny téléphone amizay atsika télécharger le application Telegram fa zay zao fa manana application Telegram miditra amin'ny Play Store fotsiny tsy sarotra izy. Télécharger le application Telegram. Rehefa vita le téléchargement Telegram de manao ouvrir amizay rehefa vita téléchargement de manao hoe start message igny cliquenao le start message de manao ok rehefa mangataka numéro ny téléphone izy de ampidirina eo amizay le numéro téléphone tianao ampiasagna le Telegram anao. Tsara marigny fa Telegram araiky zany manana numéro ray ihany zany hoe manana identité nazy manokana ny Telegram tsiraikaraiky. Voilà de mahazo code amin'ny SMS andrasantsika code de kopena tsara fotsiny code azonao amin'ny SMS misy code de miverina ary amin'ny Telegram azonao Telegram atsika ty.
mety soratana koa le code raha ohatra hoe tsy hainao manao copier-coller nazy afaka soratana le code nazy faty zao ndraso jereoko vetivety maesteo message 22 330 ok verina ny telegram aretsika 22 330 voilà de mampiditra agnarana afaka ampidirana agnarana ohatra na micréer compte Facebook regny mila agnarana anao izy de rehefa vita atao continuer autoriser de misokatra nity compte telegram anao voilà rehefa vita amizay le compte telegram rehefa vita igny de verina re amin'ny compte Antares amizay de ataonao recherche misoratra hoe amin'ny Antares checkbot afaka atao recherche amin'ny telegram ao igny atao recherche amin'ny Antares soratanao ihany Antares check bot esse espaço exato de tsindrominao le orange izy le orange izy ambany ty izy farany ambany le orange de rehefa tafiditra ao amizay anao misy misaotra hoe start ary ambany de cliquer le start voilà de rehefa tafiditra le start de ampidirinao amizay le code hitanao amin'ny compte Antaresinao zany antsika zao mahita eto W maventy CC non serré 6 D U Y de envoyer amizay le code de rehefa envoyer amizay le code hoe mangataka hitanao hoe le ID-nao Antares tonga de hitanao misaotra amin'ny telegram anao de mangataka confirmation ny numéro téléphone de cliquenao fotsiny le hoe confirmer le transfert confirmer de misy hoe char contact cliquenao le char contact de ok de vita igny zany le étape vita rehefa vitanao igny de ataonao enregistrer amle atao amin'ny compte de vakio tsara amizay le félicitation nalefa ny farany hoe izy miteny ato amizay midira amin'ny sécurité nao de efa ato amin'ny sécurité zatsika de midira amin'ny midina ambanimbany kely midy amin'ny confirmation de connexion ndraiky confirmation na retrait efa eto mihitsy atsika zao efa eto amin'ny confirmation ny confirmation ny connexion sy retrait de le confirmation retrait confirmation ny connexion na le confirmation d'arrivée ty ataonao telegram notification telegram zany cliquenao igny de ato amin'ny confirmation na retrait na transfert koa ataonao telegram zany acceptenao ato de vita igny ampidirina eto ambany le code mot de passe créenao ampidirina le code mot de passe mot de passe farany yeah le code mot de passe oui fagnanovana retrait ohatsika dire io amizay izy rehefa vita le code secret mot de passe de enregistrer amizay voilà de avec succès rehefa avec succès amizay de
miverina ary amin'ny miverina ary amin'ny investissement peer to peer amin'izay atsika rehefa tele misy hoe investissement peer to peer vérifietsika amin'izay ilay activation telegram mety fa tsy nety raha maintsomaintso izy mety zay ilay zavatra nataontsika teo. Ny étape fahatelo a ataonao zany zao de hoe manao post ianao amin'ny profil Facebook nao a miaraka amin'ity texte omeny ity atao eo amin'ny profil zany de mampiditra ny adresy sociaux nao a amin'reto a raha ohatra ka manana Facebook ny voalohany a maintsy Facebook ny voalohany, faharoa raha ohatra manana ataontsika hoe YouTube anao na LinkedIn de ataoko raha manana compte Google ianao de mazava hoazy manana compte YouTube fa hoe mety ianao mbola tsy nanao publication tany a fa arakaraka an'izay compte a anananao eo ny amenoanao an'reto zany. Araho tsara le soratra toromaty omeny a soratra kely eo ambany le box iny. Le lien le adresy atoroko anao zao ny fakana an'ilay izy sy fanaovana le poste. Alainao ty a mitady anao sary Antares P2P aloha amin'ny Google. Soatanao eo Antares Trade. Antares Trade. Trade famakina anazy fa trade fanolotana anazy a dia ataonao recherche iny a tonga eto ianao de cliquer le hoe image de image be dia be ianao a dia le mahakasika ny P2P a mahakasika amin'ny P2P no alaitsika zany zao hoe any tsara zany a soratana eto hoe P2P investissement. Ia cliquenao le recherche de mahazo an'ilay ohatra hoe ty ny alaitsika de mifanaona anazy cliquenao eo a de manao clic droite ianao eto a dia enregistrer l'image so de alainao iny a de atao any amin'ny bureau de cliquena le enregistrer a de iny amizay no anaovanao poste rehefa avy eo sokafana amin'ny Facebook nao a tonga eo ianao de miditra amin'ny profil dia manao poste ianao zany de ampidirina le sary aloha alainao le sarina ampidirina tany amin'ny bureau a dia ouvrir de verina ny amin'ny Antares ianao de copiena tsara le soratra eto atao clic droite a dia verina aty ianao a de collena eto efa tio tsara le izy a sao de misy adiny tokony hitovy a bonjour ny voalohany a profil farany jere tsara bonjour voalohany a profil farany mila vérifiena tsara zany alohan'ny lancevanao cliquena amizay le hoe publier avy eo dia vitanao amin'ny poste iny a de j'aime ianao afaka partagenao any amin'ny groupe maro samihafa any iny a isy olona anao demande aminao rehefa avy eo de mifikany a ny ataonao voalohany a de hoe zavatra ohatran'ity zany nomeny anao isaky ny 15 jours zay fa ny ataonao zany a angatao adresy email le olona de enregistrer quelque part eny aloha de asaivo miandry izy mba ho efa ho accepter ny demandinao a de amizay fotoana zay ianao afaka mampiditra anazy a amin'ny comptenao a de lasa mahazo olona ianao eo ambaninao na mahazo team miara-miasa aminao satria tsy maintsy ho taitra le olona mahita le poste nataonao io a de anao antany information aminao izy de asaivo miandry izy dia vita iny a dia ny atao manaraka finoina amizay le hoe réseaux sociaux voalohany de alainao le lien ny profil anao iny a ery ambony a de atao clic droite a de copiena dia verina aty amin'ny Antares ianao dia iny a collena eto ohatr'izao manana réseaux sociaux hafa ianao ohatra VK na
LinkedIn na YouTube de ohatr'izay antrany antrany. Tonga ato amin'ny compte LinkedIn anao ianao de ahoana fakanany lien anao mandeha anao tandrify am'le hoe moi ery ambony na mia dia cliquena le hoe view profile dia alaina le roy ery amin'ny barre de navigateur ery ambony indray ny copienao verina amin'ny intéressé anao dia atao amin'ny réseau social faharoa eto de afaka ajanonao raha ohatra ka tsy manana ianao ny réseaux sociaux fahatelo fa ianao raha manana compte Gmail de tokony manana compte YouTube. Sokafanao fotsiny YouTube satria efa nividin'ny Google ny YouTube. Rehefa tonga ato amin'ny compte YouTube anao ianao de tandrify an'ilay sary olona kely ery amin'ny ilany ankavanana ery ambony miditra ao ianao de mon chaîne cliquena de alaina indray le roy ery amin'ny barre d'adresse ery ambony copienao dia alefa any amin'ny intéressé iny zany ny ahafahany mijery ny comptenao hoe firy ny abonnenao firy no anao. Rehefa feno le roy anankitelo ny réseaux sociaux dia miditra anao miparcourir maka an'le sarinao de alaina le sary mampiseho ny endrika anao tsara any amin'ny tsara le any amin'ny profil Facebook iny no alaina. Maka le sarinao amin'ny profil anao iny tsara dia enregistrena amin'ny bureau de mandeha anao verina amin'ny intéressé dia miparcourir ianao de alaina le sarinao le nalaina tamin'ny Facebook iny de ampidirina ato ny coordonnées izay zahoana anao ohatra hoe ny adresse email sy nylay profil Facebook fotsiny, numéro téléphone sy ilay Facebook fotsiny de efa mety. Lien Facebooknao iny alefa ao de numéro téléphone ohatra tonga de +261 ny ampidirina ato anatin'ny contact zany atao adresse numéro téléphone voalohany +261 blablabla numéro nao iny arakaraka ny opérateur tsy asina 0 tsony de ny adresse email anao le email tena mandeha tsara fa tsy fako email dia ny manaraka ny lien Facebooknao de vita zay midiny ianao dia midiny ery ambany de maka code indray ianao amin'ny Telegram cliquenao ile soratra hoe envoyer le code de confirmation par Telegram de mahazo an'le code ianao any amin'ny téléphone anao dia tonga le code amin'ny Telegram de adikanao 5 minutes de farany de amin'ny Telegram zany 5 minutes eo faharetany de miova dia cliquena am'izay le hoe envoyer dia lasa zany demande de prénom étudier ny intéressé zany izy zao zao dia amin'ny 27 ozy izy any délai farany fa matetika tsy mihoatra ny 3 jours io de azonao na 2 jours eo de mahazo valiny ianao de miandry ianao fa raha anatsika eo vidéo dia mila jerenao matetetika zany ny comptenao hoe ary indrindra mijery ianao ao amin'ny laharan'ireo olona mahazo miditra anao finance verina amin'le P2P teo de miditra finance de atao anatin'ilay hoe plateforme du prix dia eo ambany eo ao zany hoe plateforme du prix ato ny ahitanao ny liste ny olona mahazo rehetra efa misy 4000 mahery zany ny olona nahazo satsika eo io ny laharany de raha ijeriny anazy ao nareo de any amin'ny 352 any misy ana satsika eto ty zany laharana misy ana 352 dia raha mijery ianao maromaro ny gasy efa ato anatiny afaka mijery ao anao zany lalio ny andro jereva ao ary jereva matetika jereo miadana tsara fa hoe liste eo aveo ianao rehefa vita nilay formulaire faharoa
confirmation an'ilay demande de prix anao, zany hoe rehefa tonga any iny dia zareo manao hoe catégorisena hoe tafiditra mahazo $1000 ve ianao sa am'le $500 sa am'le $250. Dia rehefa vita le sokajy a dia misy poste faharoa indray ataonao a, dia misy lien makany amin'iny poste iny finoanao a, dia aorinan'izay a confirmer am'izay ianao dia miandry hoe listé ato anatiny reto olona be dia be ato reto ianao. Ao anatin'ny appli voalohany ato a, ato ny application ny confirmer an'ilay prix ataonao ato zany a, dia manao an'le poste omeny iny ianao a, ireto ny sary ampiasaina, ity ny roy ampiasaina, meno le roy ampiarahanao am'le poste iny zany, dia fenoina tsara ny lien fakanan'le première social media le ato a. Iaho moa zany efa azoko nina tsy maka intsony zany zao, fa rehefa miconfirmer iny ianao a dia ohatr'izay ny atao hoe mitovy am'lay ho ataontsika rehefa avy eo zany a, mampiasa le soratra eto ianao a, ary anaovana poste makany amin'ny profil izay nivalidevany ianao, dia ampidirina ato ny contactanao zany hoe le lien ny profil anao iny a sy lay adresse email ary numéro téléphone, zay ny ataovy ao. Dia ny deuxième lien ny poste ny amin'ny social media anankiray faharoa no atao ato a, dia ny troisième poste amin'ny social media fahatelo no atao ato. Oseko anao zay satria mitovitovy ihany a izy roa sy le avy ato amin'ny 15e jour. Ato zany ianao amin'ny investissement lohany ato misy an'ilay 15e jour anaovana an'ilay poste isaky ny 15 jours zany a, dia maheno texte antsika ato a, dia alaina le texte. Iaho moa zany efa zatra teny anglisy a, le sary a ohatrany tsy niova, mitovy am'le sary a nomeny tary ambany tary ihany a, ny sary ampiasaina ato, dia tsy miova le izy a, cliquenao iny a dia alaina, atao clic droite eo ambonin'le sary a rehefa misokatra izy a, dia hoe save na hoe enregistrer sous na save image as, dia mety daholo a, dia enregistrenao a quelque part ao anatin'ny ordinateur iasanao a na ny machine iasanao any a no asianao na tsara atao amin'ny bureau eo a mba mora ho raisina le izy. Dia iny zany a no ataonao a téléchargena daholo le sary aloha, vita zay a dia alainao ty texte ty a, dia copiena, dia manokatra notepad anankiray ianao, dia coller eo le izy. Dia ny ataonao zany zao a, dia alaina le texte ty a, dia ovaina zay ao anatina parenthèse na fafana, miteny izy eto a, miarahaba dia indiqué ozy izy ny andro a efa lasa nanaovanao amin'ny poste lay mivalide an'ilay prix nataonao, dia le poste faharoa zany na le poste nazahoanao an'ilay validation amin'ny prix-nao zany. Dia ity a efa 15 jours zany iana ny lasa, dia fafana tao zany iny dia soloana 15, dia miteny izy 15 jours, dia zay zany lasa tamin'ny poste nataoko farany. Dia miteny izy eto a, androany a dia soloana ny montant ny prix azonao a le ato anatin'ny parenthèse a, dia nahazo an'ilay 500 ho ny anahy manokana zany zao a, nahazo an'ilay 500 hitanao eto amin'ny eto ambany ety a, izao a, ity ozy izy a ampiarahana amin'ny poste nataonao ihany koa, dia imprime écran iny zany ampiarahanao amin'ny poste, ampiarahanao amin'ny poste miaraka amin'ilay poste ataonao miaraka amin'ity texte ty zany a, dia ity zany fafanao tao a ity soratra ty,
de ty zany soratra manazavazava an'le hoe investir an'ilay 500 ty fafako koa de soloriko an'ilay 500 $, dia azahoako gain hono zay isan'andro. Ary ny asasany zay teneny am'le hoe half, ny asasany amin'ny profit am'le 1% par jour zany no mandeha amina directement automatique, dia azoko alaina afaka 30 andro, afaka atao retrait zany afaka 30 andro. Soloina fotsiny ny montant ao anatin'ilay parenthèse omeny ety zany, zay anaty parenthèse zany fafana na soloina arakaraka n'ilay texte omeny ao anatiny ao. Dia kopiako ty dia iny zany no anoloko an'ilay poste ary ty amin'ny poste nataoko maly editeko zany ty dia soloiko le texte dia ampiarahana am'le sary le nameno teo za, dia koleko eto le soratra, de dia fafana soloina 15 tsy 15 jours zay ny lasa, de indiqué izy ny montant n'ilay lohanina dia 500 $. Leo hidina andalana kely aho dia mbola manontany izy eto ny montant ihany dia 500, dia ity zany fafako tao satria efa apiditra an'ilay sary an'ilay misy an'ilay imprime écran an'ilay pré azoko ity zany ozy izy atao imprime écran ity données azonao ety, dia na le azonao eto ambany eto zany iny anankifolo iny afaka ampidirinao ao daholo, dia le kely iny fotsiny no alaiko anapiako an'le sary satria hafa nanao maly dia ampiarahako eto le izy ny atao manaraka ilay izy ampiarahana amin'ny poste ataonao ty ozy izy lay imprime écran lay détail ny compte azonao zany, dia fafako teo fotsiny iny zany dia midina indray aho manazavazava zany iny dia eto indray mbola montant ihany dia azahoako vola ozy izy iny isan'andro toy izy anao kely zany hoe 5 $, satria zay vao miteny le phrase, satria ho any anahy 500 zany zay, de raha ohatra hoe 250 ny anao dia 2,5 $ ny anao ato zany, dia ny asasak'izay no mandeha automatique any amina ozy izy, zay ty nitenenina am'le hoe half of profit. Dia midina indray tsika de tonga ato ambany ianao zay soloina an'le 500 koa, dia ohatr'izay zany ny atao dia postenao am'izay le izy na hoe save. Ny anahy moa zany le poste teo aloha le izy dia ataoko hoe save, dia indray zany no alaiko copieko hoentiko ary amin'ny réseaux sociaux faharoa, dia editeko indray zany ty fa ianao mahafaky manao nouveau poste dia koleko ato fotsiny, dia ovaina le sary arakaraka ny réseaux sociaux misy anao any zany dia ovay le izy, dia ampiko an'ilay i proof paiement lay cumulé ao amin'ny compte koa,
izy io afaka apiko an'ilay lavabe anak'efatra fa zay tianao zany io, na le fohy kely fotsiny no ataonao eo dia sauvenao a. Ohatr'izay zany amin'ny poste faharoa fa misy adiny kely a, ny teny izy eto a, atao mba nentina ny roy ao ampiasainao. Dia ty roy ty zany no ampiasaiko a rehefa manao an'ilay publication ianao, dia editena indray mandehany a, dia ampidirina ilay roy ampiarahanao amin'ny poste eto, tonga dia link na hoe roy a, iny zany ataoko eto, iny zany ampiarahanao aminazy, dia copiena iny a, dia sauvena ato a. Dia ohatr'izay koa ny ato a, iny zany no hitan'ny zareo an'ilay trafika hoe niasa marina ianao, ahafahany verifienao, satria arakaraka ny nombre ny olona miklika n'iny lien iny a no ahafahany a mijery hoe niasa marina ianao isaky ny 15e jour. Dia iny partagenao any amin'izay amin'ny groupe any, alaina le daty eto a, klikena amin'izay le daty eto a, fa ilainao koa iny ary amin'ny valide an'ilay poste rehefa avy eo. Dia copieko ty a, dia miverina ty amin'ny antaresy aho a, dia colleko ato amin'ny first social media, ataoko eo zany le poste, dia mandeha anao amin'ny deuxième social media, dia alaina indray le daty manaraka, dia copiena, dia colleko ato amin'ny deuxième social media, profil ny teneniny eto a, aza afangaro a, profil foana ozy izy. Dia troisième social media, ovaiko zany ny roy a, mandeha amin'ny canal YouTube koa, dia alaiko le vidéo amin'ny teny malagasy a, P2P plateforme. Ity vidéo ty afaka rahanao jusqu'à ny farany a, mandrakotra ny rehetrarehetra, ny étape rehetrarehetra raha olom-baovao anao hiditra amin'le izy, fa misy 200 mahery ny vue eny a, dia alaiko fotsiny le roiny le vidéo a, na clic droit ery amin'ny barre d'adresse ery ambony a, dia copiena, dia iny miverina aty amin'ny antaresy aho a, dia iny ampidiriko ato amin'ny troisième social media. Arakaraka ny izy social media anananao eo zany no anaovanao anazy, fa ny teny izy a, jereo tsara le roy ampiasaina, misy an'le hoe antaresy 6, dia ovaiko fotsiny zany a lay antaresy 6, editeko a, dia ovako an'ilay antaresy 6 aloha lay roy ato, dia enregistrena. Dia amin'izay fotoan'izay aho, zay olona miklik eo zany a, dia mandalo an'ity roy ity. Dia amin'ny vidéo ataoko manaraka ty zany a, ampiarahako amin'ilay texte nomeny iny a, dia posteko ato indray a, dia ampiarahako amin'ilay roy nameny iny vaovao, fa any amin'ny 15e jour manaraka no mampiditra an'ilay roy a eto indray. Dia ohatr'izay zany ny atao a, dia klikenao amin'izay ilay ity sauvegarder, dia vita zay a ho an'ny androany a, vita eo zany a ny paramétrage a nataoko. Dia mijery an'iny indray zany zareo a, dia mitohy foana moa zany ny gain-ko a, arakaraka ny nombre ny gain manaraka. Zao raha pisy 3 dia miakatra ho 3,75 indray a, miakatra ho 37,5 dollars indray zany no azoko amin'ny 3 rapitso. Dia ohatr'izay zany ny ataonao a rehefa mivalide an'ilay 15e jour ny poste 15e jour ianao. Dia azonao atao no mitsidika amin'ireo onglet maro samihafa atao anatiny, na miverina P2P ianao a, dia ato no mahazo ny roy anaonao publication. Ity moa zany no sainy manao an'ilay publication a, rehefa manao an'ilay publication anao le teo ty, fa azonao atao ny mitsidika an'ireo onglet maro samihafa atao anatiny ity. Dia ato amin'ny market off order ato misy an'ireo
isan'ny olona nahazo an'le prix fa mahatratra 6500 mahery ny nahazo an'le prix ary mitombo hatrany hatrany zay efa mahatratra 4 millions mahery ny total montant ny prix nizaraina tamin'ireo olona tonga tato zany. Dia azadino ny valider tsara ny mijery raha vao vitanao premier poste dia mameno an'le deuxième poste ohatran'ity ianao dia fenoy tsara dia manao an'le validation ianao ohatran'le zavatra natao teo ihany fa miampy an'le contact anao fotsiny ato dia voahena an'le code telegram mivalider an'le réseaux sociaux nao sy le poste nataonao dia cliquena amizay le hoe apply for loan, rehefa tonga eo le code ny CGC nao tao anatin'ilay telegram application any amin'ny téléphone anao na installé koa le telegram ao anatin'ny ordinateur anao raha ohatra ordinateur personnel le izy. Dia hitantsika fa voafeninao le izy dia miala teo lay le acte de présence nangatany taminao. Dia zay no amararako ny vidéo ny androany manam-piona vidéo manaraka indray ary azadino fa misy roy miaraka amin'ity vidéo ty cliqueo indroy iny raha hanao inscription ianao ary mifandraisaniko fa ho guideko amin'ny étape par étape amin'ny alalan'ny Zoom. Dia azadino ihany koa ny j'aime ny vidéo manam-piona vidéo manaraka indray velomo atao tompoko. All day.